Vatimpana etni pasteur Barbier Christina. Ibeba ianareo fa ifakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ivavaka isika ry havana. Raha eo miondrika manoloana ny falebiazanao zahay amin'izao maraina izao, ary manome voninahitra ny anaranao satria Andriamanitra tsara ianao. Nomenao zao rivotra fa ny aina izao, masoandro mbola manambara ny tara-pahazavanao. Eny ny foazonao ka afaka tamin'ny fanjoky ny Satana, tamin'ny alina maisina eny. Manandratra anao any amin'ny avo indrindra ary misaotra anao amin'izany famindramponao izany. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao raha io no hanatonana ianao ka noho ny fanavotana izay notanterahany teo Kalvari, nanome anay izao fahasoavana lehibe ahafahanay manantona anao ampanetretena, ampasahina izao. No isaoranay ny anaranao mahery satria izay manantona anao tokoa tsy mba misy olavinao. Amindrafo Jesosy, mamelany elokay Jesosy, taminao dia taminao nanotanay ary izay ratsy rehetra tanterahanay teo imasonao. Ko ny ranao latsaka izay manaisotra ny fahotaniny izao tontolo izao, ry zanak'ondry n'Andriamanitra Tsisikilemy, no aoka hanasa sy hanadio ny tsy fahamarinana rehetra ty anatinay. Azahoana indray ny famindrampo sy ny famelan-keloka izao maraina izao. Tompo, irao ny fananao masina. Tompo, ampianaro izahay. Tompo, ampaherezo izahay. Tompo, azavao ny lalanay. Misaotra Jesosy. Voninahitra ho anao ry avo indrindra. Aleluia. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Kristy Jesosy avy any Nazareta ry havana malalo amin'ny Tompo, ary dia mbola mpitongona amintsika lalandava ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra iray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanamasina. Ny lohahevitry ny mana hozaraina amintsika amin'izao maraina izao dia ny hoe tsy mandefitra amin'ny fivadiam-panikena ny Tompo. Tsy mandefitra amin'ny fivadiam-panikena ny Tompo. Hojerevantsika ary arak'izany ny boky ny Ezekiela. Ezekiela toko 7:12, andininy 1:10 ka hatramin'ny 5:20. Avy eo dia mitsambikina amin'ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Ary tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, lazao amin'ny taranaka maditra hoe, tsy fantatrareo va ny hevitry zavatra ireto? Lazao aminy hoe, indro efa tonga tany Jerosalema ny mpanjaka ny Babilona, ka naka ny mpanjaka sy ny mpanapaka tao, dia nitondra azy ho any aminy any Babilona. Ary naka anankiray tamin'ny taranaky ny mpanjaka izy, dia nanao fanekena taminy, ka nampianiana azy, ary lehilahy mahery tamin'ny tany dia nentiny nandeha mba hietry ny fanjakana ka tsy hiarina, mba ho tandremana ny fanekeny ka haharitra. Fa niodina taminy izy ka naniraka olona hakany Egypta mba hanome soavaly sy olona maro azy ireo. Moa hambinina va izy? Ofa mandositra va izay manao toy izany? Nivadika ny fanekeny izy, ka ofa mandositra va? 2:20. Izao no lazain'i Jehovah Tompo. Izao dia haka amin'ny rantsana avo indrindra amin'ny sedera afo, ka hamboleko izany. Ho laingosako ny tendro ny laingo ny milenodenoka, ka hamboleko ao amin'ny tendrombohitra avo izay milangalanga izany. Ao amin'ny tendrombohitra avo ny Israely no amboleko azy, ary handratsana sy hamoa izy ka ho tonga sedera tsara indrindra, ary ny vorona samy hafa rehetra hitoetra ao amin'ny alokaloko ny rantsany no hitoerany. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen.
Zany teny zany indray ry havana araka ny lohateny teo, mitarika antsika any amin'ny lohateny teo hoe tsy mandefitra amin'ny fivadiam-panekena ny tompo. Hozaraina telo tahaka an'izao ny fampahirezana amin'ity maraina ity, araka an'izany tenin'Andriamanitra nohenoitsika izany. Andriamanitra mampatsiaro ny fanekena izay efa natao teo aminy. Mampatsiaro antsika Andriamanitra ny fanekena efa natao teo aminy. Ary ny faharoa dia famaizana enjana no vokatry ny fivadiam-panekena. Ary ny fahatelo farany manarina fanekena Andriamanitra. Andriamanitra mampatsiaro ny fanekena efa natao taminy. Tamin'ny izao tantara izao dia mampatsiahy izao teny izao fa nisy fampianianana ny fanaovan'ny mpanjaka iray atao hoe Nebukadnezara, mpanjakan'ny Babilona, sy ilay mpanjaka iray tamin'ny taranaky ny mpanjaka araka ny 17 eto milaza hoe ary naka ny anankiray tamin'ny taranaky ny mpanjaka izy dia nanao fanekena taminy ka nampianiana azy ary ny ilailay mahery tamin'ny tany dia netiny nandeha. Voalaza fa nampianiana azy tamin'Andriamanitra i Nebukadnezara araka ny voalaza ny tantara faharoa any hoe tantara faharoa toko fa 4:10 milaza tahaka an'izao hoe ary nikony tamin'ny Nebukadnezara mpanjaka izay efa nampianiana azy tamin'Andriamanitra koa izy ary nanamafy ny atony sy nanasarotra ny fony izy mba tsy hiverina ho amin'ny Andriamanitry ny Israely. Izany dia nivadika tamin'ny fanekena araka ny voalazany eto amin'ny 5:15 hoe fa niodina taminy izy ka naniraka olona hakany Egipta mba hanome soavaly sy olona maro azy ireo. Fa niodina taminy izy. Nivadika tamin'ny fanekena ary nefa ity mpanjaka ity dia tsy iza zany fa Zedekia. Ary dia nandeha izy nanao fifampiraharahana indray tamin'ny mpanjakany Egipta. Ka izany no tonga an'Andriamanitra azy nilaza hoe hoy Jehovah eto, ho afa mandosa va izy? Tsy anivalika. Tena toetra an'Andriamanitra matsy ka tia ny hanana ny zana ny tsy mivadika amin'izay efa nolazaina. Hoy ny tenin'Andriamanitra, ny tenin'i Jesosy any amin'ny filazantsara. Ary Jesosy nilaza mihitsy hoe fa aoka ny tenanareo hoeny, aoka ny teninareo hoeny, dia eny, tsia, dia tsia, fa izay mihoatra noho izany ozy dia tsy avy amin'Andriamanitra fa dia avy amin'ny ratsy. Hoy Matteo 5:7-30. Niodina ireto zanak'Israely ireto ry havana, indrindra ity mpanjaka Zedekia ity ry havana. Ankehitriny koa ry havana malala amin'ny tompo dia amin'izao andro fielorana hitatsika manodidina antsika izao zava-miseho matetika izany hoe miala amin'izany fanekena amin'ny dina natao teo anatrehan'Andriamanitra indrindra manoloana ny tempolo masina izany ry havana malala. Fanamarinana faharoa, famaizana enjana no vokatry ny fivadiam-panekena. Hoy ny 17 amin'izao tantara izao. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, raha velona koa aho ny fampianianako izay no hamavoiny ary ny fanekeko izay nivadiany dia hatsingeriko eo andohany koa. Mampatahotra ny havana ny mivadika amin'Andriamanitra. Inona zavatra niseho noentin'Andriamanitra ho baby tany Babilona Zedekia dia zao dia ho faty any izy ary tsy hahavonjy azy akory Farao sy ny maramilany araka ny voalazan'izao tantara izao ry havana malala. Ho faty any izy noho ny fivadiany tamin'Andriamanitra. Izao sy ianao koa ry havana na mety eo manodidina antsika mety efa nisy nanao voady hoy aho tamin'Andriamanitra
amin'ny alalan'ny mety confirmation izany, fanambadiana izany, voady manokana samihafa izany teo anatrehan'Andriamanitra. Sarotra ry havana ny dina izay natao eo anatrehan'Andriamanitra, vely rano izay natao eo anatrehan'Andriamanitra ka hivadiana kitsirarony tsotra izao. Noho izany dia mitaky antsika Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany mba samy hanaja sy hatsiaro ireny voady efa natao teo anatrehan'ny Tompo ireny. Izaho dia manangan-tanana manolo an'Andriamanitra sy ny fiangonana fa tsy hivadika anao. Ohatsy izany fanifanikena ataontsika, hanaladianao aina ny fetra amin'ny tokantrano ihany koa. Izaho dia ho vadinao ka aina no hisarahana. Ry havana malala ao Tompo, famaizana enjana no vokatry ny fivadiam-panikena. Eny ry havana malala, indrisy mantsy hifiza no ny antony maro samihafa ka izay samy manana ny antony sy fa efa na dia kristiana izao azy ny saram-panambadiana. Ohatra, miala miasa mihitsy izay nanompoana fanikena nataony teo anatrehan'Andriamanitra, mety amin'ny maha evangelista azy izany, diakona azy izany, mpiandry eny na mpandrefana samy tombotsotra fotsy tsy miditra tsony am-piangonana amin'izao andro izao, nivadika ny fanikena, nivadika ny fanikena ry havana. Miovaova mantsy izao andro izao, miovaova mantsy ny olombelona, mampalahelo izany ry havana malala. Kanefa dia ratsy ny fivadiana amin'ny fanikena ry havana malala, ratsy ny fiafarany izany ry havana. Sika koa fanzao sanatria misy alaim-panahy eny mety mbola tsy tonga amin'izany aza, fa ao anatin'ny fo, manomboka amin'ny fo mantsy, amin'ny fisainana no ahafahana manatanteraka ny ratsy rehetra ry havana malala. Fanzao koa misy sanatria alaim-panahy hivadika amin'ny fanikena, afaka miverena hoy ny boky ny Apokalipsy amin'ny fitiavana voalohany. Ka raha efa lasa koa izao ianao, mety efa lasa ivelan'ny vala koa ianao, tsarovo ny fanikena nataonao teo anatrehan'Andriamanitra. Tsarovo ny fanikena nataonao teo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy hanao fanikena tamin'olombelona ianao, fa fanikena tamin'Andriamanitra. Miverena ry havako, aza manekorisy ny ratsy isika ry havana, fa aoka ihany mibitsiky ny fanahy masina mitaona antsika amin'ny alalan'izao teny izao, amin'ny alalan'izao fanoharana izao. Manarina fanikena nefa Andriamanitra, manarina fanikena izy, fa tsy hanary mandrakizay tokoa mantsy ny olony Andriamanitra ry havana malala. Eto dia amin'ny 5:20, izao no lazain'i Jehovah Tompo, izao dia haka ny ratsana avo indrindra amin'ny sedera avoka hamboleko izany. Ho laingosako ny tendrony laingony milenodenoka ka hamboleko eo amin'ny tendrombohitra avo sy milangalangana izany. Izany teny izany dia manondro aniza any Jesosy Kristy ilay famonjena efa omanin'Andriamanitra izany. Tsaroana eto ny bokin'ny Isaia 2:20 manambara an'izany Jesosy izany izay natsony hoe solofon'i Jesy. Isaia 2:20 milaza manao izao mianaran'i Jesosy hoe ary hisy solofo mitsimoka eo amin'ny fototry Jesy, ary hisy mitrebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra eo aminy dia ny fanahin'ny fahendrena sy fahazavan-tsaina. Manondro azafatoko an'ny Jesosy izany teny izany ry havana. Ny voabolana hoe mantsy hoe netzer amin'ny teny Hebreo dia manambara hoe rantsana, araka voalaza ny bokin'ny Ezekela zao. Izany angamba no
Mety tokoa fototeny izay niaviany anarana hoe Nazareta. Jesosy moa dia atao hoe Nazarenina araka ny voalazan'ny Mateo 4:17. Ka olona avy any Nazareta na olo nirantsana no mety hevitra izany ry havana dia manondro an Jesosy izany. Itrebona ho rantsana avy amin'ny fototry dese izy ka hanapaka tontolo iray ho tafaverina amin'ny fiadanana sy ny fahamarinana ary ny fahatsaran-tanàna. Jesosy ry havana ankehitriny dia mbola miantso antsika hoy izy hoe tsy tonga hiantso ny marinao fa ny mpanota baibebaka. Mety fa ho lasalasa tokoa tsika, mety efa niala tamin'ny fanikena angambany ny sasany amintsika. Anio ny tompo amin'ny alalan'izao teny izao dia manambara fa mbola misy fanantenana ny zavatra rehetra. Miantso izy, miverena hozy izy zaza-piodina. Ary zany no teny any amin'ny Jeremiana hoe koa lazaiko, koa izao no lazain'i Jehova raha iverina ianao dia ho resiko indray. Ka dia tsy hitsangana, ka dia hitsangana eo anatrehako ianao. Ary raha manavaka ny zavatsoa hiala amin'ny zavapoana ianao dia ho solom-bavako. Ry havana Golgota tsaronao fa Kalvary nitondra ny aretintsika izy, nivesatra ny fahotantsika izy. Ka na dia mpanota mivadibadika aza tsika ankehitriny ry havana malala, mbola misy anie ny herin'ilay solofony Jesy, ny herin'Andriamanitra, ilay mpiandry tsara. Miantso azy ianao hiverina fitiavana voalohany. Indro aho ny tompo momba nareo manjakariva mpanapa-tonga ny fataperana zao tontolo izao. Misintona antsika mantsy izao tontolo izao, kanefa ny mpandoko izay nofijiko hoe Jesosy tsy mba ho ariko. Andao ry havana, eno izany antsoantso ny tompo izany ankehitriny. Na dia tao aza hoy aho tery am-boalohany ny fialana amin'izany fitiavana voalohany izany. Ny alanao amin'ny fiangonana mety nametrahan'Andriamanitra anao, namoazy any ianao tamin'ny ara-panahy. Efa lasa lavitra ianao ankehitriny. Ozy ny tompo hoe raha iverina ianao dia ho raisiko indray. Tiatsika ny tompo ry havana fa itsika matetika no satiavy. Tiatsika ny Jesosy fa itsika indraindray no manamafo, no mivesatry ny fahotantsika ry havana malala. Anio Jesosy, aza atao tsy mitsinana amin'ny loran'ny tena teo amin'ny asonjarena ho aizy ianao. Ary tonga tsika koa ho fahazavana izao tontolo izao. Zany inge ny atom-pisentsika izao hoe zany inge ny dina natao sy fanekena natao teo anatrehany raha mpanompon'Andriamanitra isika, raha kristiana isika. Anio raha efa raha avy an-tokantranonao sanatria, ndao tadiavy vadinao, miverena ianao. Anio raha sanatria mety manana fikasana ianao isaraka amin'ny vadinao io, tsy avy amin'Andriamanitra izany tsy avy amin'ny Jesosy izany Ny fahavalo dia tsy tonga raha sy andrava androdana anapotika. Ka izy natambatr'Andriamanitra aoka tsy ho sarany olombelona. Ka didio ny fanekena teo amin'ny altary, ka didio ny fanekena izay nataontsika teo anatrehan'i Jesosy. Ry havana malala, anio ary ny tompo milaza amintsika ary hoe tsy mba mandefitra amin'ny fifadiam-panekena ny tompo. Izy anefa mampatsiaro antsika izany fanekena efa nataontsika izany ary dia raha manamafo isika dia injana famaizina injana mivokatra n'izany fifadiam-panekena izany kanefa natapa-kevitra antsika anio. Iverina dia manarana ny faneken'Andriamanitra satria tsisy Andriamanitra ivery na dia oraisa. Azy irery ny voninahitra antsika ny fanarana sitrapon'Andriamanitra mba hiainy antsika fiadanana sy ny fifaliana. Hoy ny tompo hoe mifalia manjakariva ao amin'ny tompo. Hoy izy tompo mifalia. Aleluia. Amen. Mivavaka isika. Jesosy tompo. Misaotra anao dia misaotra anao amin'izao fotoana izao mbola ahafahanay ny haino sy mandray ny teny masonao.
raha tokony tsy fatanterahana Jesosy manoloana izany teny masina nozarainao tamin'ny teny io izany dia mamonjafy fo tompo aminay, mamela tompo ny elokay. Diovy izay Jesosy amin'ny tsy fahamarinana rehetra satria dia misintona anay amin'ny fahaverezana izao tontolo sao. Kanefa mahatoky ny teninao izay milaza aminay tokoa fa tsisy fonao firy tokoa izay na dia iray aza. Jesosy io angata-pamelan-keloko ary dia mahatoky ny teny masinao izay manarina anay hatrany, ny teninao mantsy fanelon'ny tompotray sy fanazavan'ny lalanay. Ary dia mihetezanao Jesosy amin'izao anio izao kiasika ny fo sy ny fanany tsirairay avy. Maheno an'izao fampianarana izao na ny mivantana izany na anatin'ireny serasera ireny Jesosy ary. Azaveranao diso lalana izahay Jesosy. Faly ny fahavalonay tompo raha manjenjena any amin'izao tontolo izao indray izahay. Tahaka ny voadio kanefa ho ianao niverina ny osopotaka indray. O Jesosy vonjeo ny vahoakanao, vonjeo ny kristianina rehetra maneran-tany mandalo ady, indrindraindrindra ireo kristianina izay niala tamin'ny fanekena sy voady teo anatrehana Jesosy. Ianao moa no mahay misintona anay niverina fahamarinanao moatsy ianao va tamin'ny ondro zato raha nisy iray latsaka dia niverina ianao Jesosy nitady ny very azany raha teo natongavanao hitady sy hamonjy ny very. Jesosy tompo mpanjakanay io kiampy tsara sotomy amin'ny tana maherinao raha misy Jesosy mandalo ady amin'ny ara-panahy, fahaverezana amin'ny ara-panahy amin'izao ora izao Jesosy. Ary dia aseho ifandriamanitra mahery ianao ka ny nitsangananao tamin'ny maty dia anome fandresena anay hatrany fa tsy fonana tokoa ny fanantenanay raha mbola misy tokoa ny farany. Misaotra Jesosy misaotra tompo malalako pahireso ny tsirairay afaka tanterao ny tsodraninao masina manao hoe fa ny fitiavan'Andriamanitra ray izay nanomezan'ilay zanan'ilay tokana mba tsy hisy rehetrarehetra amin'ino azy. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo nanomezany izany fahasoavana lehibe teo Kalvary ka nolazainy amintsika hoe ampy ny fahasoavako. Ary ny fiadanan'i Jesosy mihoatra noho ny fahalalana rehetra ameno ny fo sy ny fanahintsika tsirairay avy. Mandehanao tompo amin'izao herinao izao fa fanaky-pifidy eo ampelantanako ianao. Tiako izay tiako tompo ary izay fatrapitady ahy dia hahita ahy ho anao Jesosy Kristy mpanjaka mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Ho anao tompo ny aja, ho anao tompo ny dera, ho anao tompo ny voninahitra ny hery ny fahefana mandraka izay ho deraminay ny anaranao masina Jesosy satria mahery ianao, miasa aminay ianao. Haleloia.